Ankoatra ny fikarakarana hetsika samihafa sy ny fikarakarana ny tontolon'ny serasera dia niroso tamin'ny fakana sary ihany koa ny Madavision amin'izao fotoana izao. Nosokafana tamim-pomba ofisialy ny maraina teo tokoa ny studion'izy ireo nampitondrainy ny anarana hoe Shootin. Lova Ramanatso, Kristiana Kodramanga ny tena toerana. Nanapa-kevitra ny anitatra ny sehatra iasany ny Madavision amin'ny alalan'ny fametrahana studio nampitondrainy ny anarana hoe Shootin. Niroso tamin'ny fanokafana amin'ny ofisialy izany studio fakana sary izany tokoa i Madavision io maraina io tsy mivila pardon etsy tamin'ny ny kafarany eo amin'ny sehatry ny fakana sary no sanyty studio vaovao ty. Ny Shootin zany ankoatra ny studio photo professionnel azy dia indrindra ireo fitaovana ampiasaina ireo fitaovana atolotra ho an'ny mpanjifa zany sy ireo fitaovana ho ampiasain'ny mpaka sary atao anatin'ny studio. Raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny appareil photo ny canne de lisson izay ho antsika mahafantatra azy dia tena azo lazaina hoe ilay vao nivoaka farany atao amin'ny karazan'ny fakantsary zany. Misy ihany koa ilay système hoe WD4 izay famindrana ny sary eo amin'ny écran amin'ny alalan'ny wifi. Ataoko hoe zavatra samy matianina sady miavaka ireo ao anatin'ny tontolon'ny fakana sary satria compte be zava-dehibe ireo ao anatin'ny fikarakarana na ny loko na ny hazavana na ny fanaingona ny toerana fakana sary fanaingona studio zany dia ireo zavatra ireo zany hitako hoe tombony hitanay moa zany ireo zavatra ireo zany hitanay hoe tombony ho an'ny Shootin. Tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny Madavision izao hetsika zao dia ny fitondrana zava-baovao hatrany. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fisiny eo amin'ny sehatry ny fikarakarana hetsika sy ny resaka serasera. Na olon-tsotra na tanora na matianina ihany koa dia afaka makao amin'ny Shootin etsy tamin'ny avokoa.